Safianany dolo zany mbola elasitito mba hoe mba mba te apreviny le vahoaka tany koa hoe anao mba hiaraka ekrantsika miaraka amin'ny dolo zany izy efa elasitito dia mba hotsaronanay le fiarahana taloha hoe atao indreo zao le vola efa manao amin'ny telefona mitady vola dia anaovana le vola ke tsy hoe natiaposiny navoakanay fa le vola ny avoakainy nambonina dia anasoavana anany avoakainy zeny fampiasan'ny léonce zany le any avoaka le vola nalaina dia averina amizany izy aveo izy zany fiaraha-miasanay zao ao amin'ny hôpital be filatananao misy association zay io zany centre social mikarakara nentanao le misy olona zany le 4 reny le marary dia atina nopitaly dia zareo mandray reny dia mamena fitsaboana reny ary misy vola mivoaka amin'ireny mamena sakafo dia olona tazominao be dehibe nefa dia olona le 4 io marary dia atian'olona nopitaly dia zahay zany miasa amin'izareo manatsy ara-fitaovana le fiamana io zany signa fotsiny nakay fotsiny fa mbola maromaro zany dia any amin'ny ajanamasina reny misy olona le ko mbola tao anay fanampiana fombo reny krismasy dia manao sakafo manaritra kilalao am'zany mba hoe hotsarono zany hoe tsy hoe ho adino zay ihany fa reny masa toerana fanarenana dia mba zay manampy araka zay vola vaminay anisan'ny zany koa tany Ambohitsarantany zao nanao bebe anakay zany nataonay fonction zay reo misako avavavy dia zany hoe le vola eo ihany fa le asa mihitsy zay olona mangataka dia zay no vina avy hatrany ao zany dia misy an'le reny abandonné o izy ny fomba fiteny zany hoe tsy mahavita an'le zanany izy fa matetika le tanora tena hoe tanora ahoana ny razana zany solafaka teo amin'ny fiainany dia be falatanany raha malala fa tsy andoavam-bola fa rehefa tonga ao izy dia mivatan-tenany fotsiny tonga ao fa na ny fitaovana hoentiny andraisana ny zanany ary tsisy toy ny akanjo savony ohatra dia izahay zany manome fanampiana any hôpitaly eo Anantalabe Filatanana indroa intelo ao anatin'ny fotoana mba ahafahan'ny hôpitaly io ihany koa zany manampy ireo reny solafaka ireo na ireo reny tsy ampy fivelomandreo fa ny fiainana dia tavela irery izy dia mamerina kely an'le hôpitaly be Filatanana teo fa satria m'existe any hôpitaly Ranomasina koa zany lolo ohatran'ny genre resto du cœur zany le izy zany hoe miahy le olona SDF izy le olona tsy manana toerana hipetrahana fa reny le hitantsika ny ambany tetezany reny hitantsika mangataka eraky ny avenue reny misy fotoana reny ohatran'ny olombelona rehetra ihany koa izy marary dia mandeha makany amin'ny hôpitaly io izy zany rehefa ohatra izy zany hoe menjery eny an-dalana eny satria tsy ampy sakafo raisin'ny pompier an-tanana izy dia aterina any amin'ny hôpitaly be Filatanana centre social moa zany fa tsy le hôpitaly be Filatanana fantatritsika dia zareo ao zany misy association mandray an'ireo olona ireo maimai-taona manome sakafo manafo manome akanjo mitsabo raha ohatra ka manana aretina mitaiza ireo olona ireo zany rehetrarehetra zany zany no hitadiavanay vola ahafahanay zany vidy zay fitaovana ilaina na raha ohatra ka vola mihitsy ny teny ilaina atolotra n'ireny association manana olana ireny nefa manampy olona sahirana zay ny tena nafinaritra amin'le fiaraha-masina amin'izao ohatran'ny manjary adintsika fa ninninona ataotsika ninninona eritrerisitsika raha hitandrazana amintsika reny olona reny zany hoe tsy maintsy jerena zany raha mba zay mba azo tozo zay kelykely raha ny sitrapo dia betsaka koa io zany fa tena tsy mety misy le hoe mizatra n'le izy zay angamba za moa avy any an-davika ohatrany hoe tsy fa tsara mampatsiahy hoe fahitandrazana amintsika daholo le olona raha mba afaka manampy azy dia ampina izy zay zany dia zay no reny zavatra nolazainy izy menadaty eo reny no henoko dia io za hiaraka amin'izareo mihitsy zany